Sehatra ny fandrarana ndray kosa ny ezaka ny arony ezaka vita tao anatin'ny taona lasa inny eo anivon'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires tao anatin'izay fotoana naharitra izay tsy nisy moa ny fampiasam-bola vaovao ary tsy nisy ihany koa ny fampidirana piasa vaovao saingy mirary kosa ny filohan'izany vovonana iray izany mba hiatsara ny ezaka natao tamin'ny taondasa amin'ity taona vaovao 2024 Ny ezaka ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires ny taona 2024 lasa teo iaro ny zavatra efa vita hatramin'izay raha ny voalazany tony mpanatanteraka izany vondrona izany. Ny ezaka mba tsy dia hisy fanesorana piasa raha ny voalazany ary ny ezaka ihany koa mba tsy dia hena ny vola ampiasaina. Tsy afaka nanao fampiasam-bola vaovao kosa nefa na nampiditra piasa vaovao. Anisan'ny tondran'ny tony mpanatanteraka ny GEFP fanamariana manokana ny TVA tokony naverin'ny fanjakana. Ny irariana raha ny voalazany dia ny mba hiatsara kokoa ny tontolon'ny fandrarahana amin'ity taona 2024 ity. Tiako tsindriana manokana fotsiny satria voalazako teo hoe tao anatin'ny fahasahiranana tao amin'ny sehatra maro fa raha ho singaniko manokana ohatra hoe ny amin'ny fandrarana miaraka amin'ny sampandraram-panjakana momba ny hetra dia niatrika fahasahiranana be izay atao amin'ny fikambana ny orinasa afakapa raha tsy laza ny hoe ny famerenam-bola izay aloha amin'ny lalan'ny TVA 12 lavitrisa 12 milliards no TVA tokony naverin'ny fanjakana tamin'ny orinasa afakapa mikambana tao aminay 12 milliards ariary dia 4 milliards no remboursement voray tamin'ny faran'ny taona lasa teo volana novembre mbola misy zany valo lavitrisa 8 milliards no mbola tsy tafaverina amin'ny orinasa. Raha izay angambany dia efa mazava ho azy fa miditra fahasahiranana ny orinasa satria le vola hoentina miasa amin'ny andavanandro ahodina no miantona any amin'ny kitapom-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao teraka fahasahiranana lalina ho an'ny orinasa izay moa efa mahafantatra ny fahasahiranana mianjady amin'ny fanjakana dia izay mahatonga anay andrandra hoe enganeka hiatsara ny fizotran'ny varam-pirenena amin'ity taona ity mba ahafahany tsirairay miverina amin'ny laony ka ahafahana mampihodina ny volareny fampandrosoana ny toe-karena. Tsara ho marihana fa miisa 770 amin'izao ireo mpikambana eo anivon'ny GEFP izay nahitana mpikambana fidy vaovao ary 3 izay niala. Amin'ireo mpikambana vaovao dia misy no miasa eo amin'ny sehatry ny fitafiana, ny fandrarana informatique ary ny agro-industrie. Misy ny orinasa mandrarà momba ny vany anisan'ny lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Misy ihany koa orinasa malagasy navita voka-pikarohana mikasika ny concombre de mer raha ny voalazan'ity tompon'andraikitra eo anivon'ny GEFP ity hatrany. Maro raha tsy haivina ireo andraikitra iantsoroan'ny GEFP raha tsy laza fa-tsy ny fiarovana ireo mpikambana, ny fifanantonana sy fifampiresahana eo amin'ny rafitra samihafa, ny fitadiavana lalam-barotra sy ny fampahafantarana ny vokatr'ireo mpikambana ary ny fifanantonana amin'ny fikambanana hafa mba hiarahana miaro sy manome lanja ny sehatra tsy miankina raha tsy laza afa-tsy ireo.